Irasaka malala moa zany a averinandreo mandeha ny teny filamatra de le hoe tanàna madio, tanàna madio. Ny atongavana amin'izany de misy hatra maro no sy mainsy hoe atrehan'ny commune zany. Satria ny atao hoe tanàna madio moa tsy de hoe hitantana ny fahampiany, fa maro ny zavatra voaresaka amin'izany. Anatin'izany a ny fitantanana ny fako mazava ho azy, fanerena fako. Anatin'izany fitantanana ny rano maloto, satria fantatsika fa misy koa regny rano maloto zay miteraka falotoan'ny tanàna. Anatin'izany ihany koa fitantanana ny ranon'orana, satria regny koa de mety hiteraka falotoana rehefa morana ny andro de hitondra loto sy ny karazany, ary tafiditra sara koa anatin'ny amin'ny fitantanana ny ataontsika hoe ny maloto zany a, na hoe ny fadiovan'ny moron-dranomasina sy ny olona manao maloto eny akalamazana zany. Ka reo zany dia anisany asa zay tsy maintsy atrehan'ny commune. Fa ity fanarahana ray ity zany a de nifantoka manokana amin'ny fampandehanana ny site d'enfouissement eny Ankarifo. Zany hoe ny commune zany de nametraka ho lara-pahamehana ny fampandehanana an'io, zany hoe ny fialana amin'ny farinariana fako eny amin'ny toerana sy ara-dalàna zany ohatra ka sorona. Hoe tsy mety zany regny fanerana fako natao hanotorana tany fako, natao hanotorana toerana na amin'ny toerana misy hamandoana na misy rano dia eny no anariana fako, tena zavatra mba moafady regny. Nefa noho sy azo anoarana moa dia manao an'ireny commune. Ka io zany no iezana am'izao hiady mba sy hanaranary fako eny ankalamazana amin'ny toerana zay tsy tokony anariana fako zany commune, dia averina zany ny fampandehanana an'ilay toeram-panariam-pako manaraka ny fenitra eny Ankarifo. Ny atongavana an'izay nefa de misy zavatra maro zay tsy maintsy tanterahan'ny commune. Anatin'izany le nisoniavana tamin'ny folo ny volana septambra teo zany, dia ny fiarah-miasa amin'ny commune ambanivohitr'ny Soanierana sy ny commune ambanivohitr'ny Fort-Dauphin. Zany hoe misy filana zay tsy maintsy hazaina de ny tanimena. Tanimena raha voarena le fako dia totofana tanimena mba sy ho lasa loto an'le toerana zay anarenan'le fako zany. De io tanimena io zany no ilaina tamin'ny commune Soanierana satria eto an-tampon-tanàna tsy manana tanimena. De nifanaraka tamin'ny commune Soanierana zany niara-nanosiny moa zany niben'ny tanàna Rotota fa hanome tanimena asika zareo anotofana reny fako zay vao avy nariana amin'ny toerana fanariam-pako eny Ankarifo io zany. Fa tsy io ihany nefa ny zavatra tokony ho antoan'ny commune fa mbola misy zavatra maro. Anatin'izany moa zany de le hoe permis environnemental zay mbola sy ananasika am'izao. Io de noendreny mamoaka an'io ary efa voavolavola ihany koa izy io. Fa saingy zareo koa de mijery hoe efa feno ve ny fepetra zay rehetra zay takina alohan'ny amoahana azy mbola tsy feno. De efa vita zay aloha ny fanarahana amin'ny commune ny Soanierana, fa mbola misy koa zany fanarahana hafa zay tsy mbola atao zay mbola ifampirahana amin'ny tetikasa pika, dia ny hoe mba hanampy asika amin'ny fomba fitantanana sy famehezana ny resaka fitaterana amin'ny resaka site d'enfouissement zany. Zany hoe mbola mitady hevitra hatramin'izao ny commune ambonivohitra Fort-Dauphin mba hanana camion vaovao. Satria reo camion rasy reo zany de sy efa simba reo dia sy atondra an'le fako makeny Ankarifo. De zay zany mbola condition anankiray zay tsy maintsy mbola atrehana koa zany zay zavatra zay. Manaraka zany de fantatsika fa ny fako zay lefa eny de tsy maintsy avadika zany mba ho fako azo ho ampiasaina indray ohatra anovana zezika. Noho izany de misy ihany koa zany ny mpandraraha zay tsy maintsy ampandeha an'io toerana io site d'enfouissement ny Ankarifo io zany. Ka mbola misy ihany koa famparahana am'ireo zay efa nitantana an'io de sy izy moa zany fa ny nepantesy zay mitantana an'io amin'ny famerenana na hoe amin'ny fanihizandreo mandeha zany ilay fiarah-miasa. Ary mbola tsy vita zay satria be de be reo mpandraraha zany zay mety hoe tsy maintsy mbola hentanina mba samy hanary fako eny. De mbola misy koa zany mbola fandamina koa am'ireo mpandraraha reo hoe raha manary fako eny nareo de zao mety fanarahana amin'ny commune asianareo, satria ao ireo mpandraraha manao mika ohatra be de be le déchet de mika zay mampitarena ny vahoaka miteraka falotoana amin'ny tanàna zany, de reo tsy maintsy hoterena anary eny avokoa ary mbola misy fanarahana koa atao am'regny. De regny zavatra zany tsy maintsy mbola hovahana mba ahafahasika miverina de sy manary fako
eny amin'ireny rano regny sika na amin'ireny toerana zay tsy azonareo fako regny fa eny amin'ny toeram-panariam-pako manaraka amin'ny fenitra ara-dalàna no anarisika fako zany. Ka dia averireto fa mbola mafy ny tolona ary mbola betsaka ny ezaka tsy misy atao ahafahana manatanteraka an'izany mba tena hoe madio tanteraka satria mety mahita sika hoe ohatrany hoe madio fort dauphin mety ny lalam-be ny madio fa ny any anaty tanàna eny mbola maloto, ny any amin'ny toerana misy rano any mbola mety maloto, any amin'ireny marécage regny mbola maloto. De regny zany misy maintsy mbola hitadiavana vahaolana mba tena hoe adio tanteraka zany fa tsy hoe ohatrohatrany madio nefa ny any anaty tanàna mbola mety feno loko zany.